Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanaraba antsika riavako tratrity zoma fahaeniny volana jona ity ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny epistily nosoratan'i Jakoba toko faha-efatra andininy faha-raika ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faha-fito ambin'ny folo. Jakoba toko faha-efatra andininy faha-raika ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-dimy ambin'ny folo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mifanaratsy ny rahalahy. Izay manaratsy rahalahy na mitsara ny rahalahy dia manaratsy ny lalàna sy mitsara ny lalàna. Fa raha mitsara ny lalàna ianao dia tsy mpakatoa ny lalàna fa mpitsara. Iray ihany ny mpanome ny lalàna sy mpitsara dia ilay mahavonjy sy mahavery fa iza moa ianao no mitsara ny namanao. Ianareo izay manao hoe anio na ampitso dia akany anany no izahay ary hitoetrany herintaona ka hividy sy hivarotra ary hahazo tombam-barotra. Kanefa tsy mahalala an'io ampitso ianareo. Inona moa ny ianareo? Fa zavona ihany ianareo izay miseho vetivety dia levona. Aleo manao toy izao. Raha sitrapon'ny tompo ka velona izahay dia ataonay izao na izany. Ray Masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Jakoba moa rahalahin'i Jesosy no nanoratra ity epistily izay zara mofinaina ho antsika ity. Tsy Jakoba apôstôly akory fa Jakoba rahalahin'i Jesosy, Jakoba rahalahin'i Jesosy, zandry kelin'i Jesosy zany, dia tsy isan'ny apôstôly akory izy, tsy isan'ny 12 lahy fa isan'ireo izay nifanerasera tamin'i Jesosy satria zandriny. Ateoriana zany Jakoba vao tena resy lahatra fa hoe kay ilay zokina iny mantsy an'i Jesosy zany, kay Jesosy zany dia tena Andriamanitra. Satria ray tapo eo moa samy ray tapo eo mifampihinana ny mantana sy ny masaka eo, ray trano eo dia tsy avy hatrany Jakoba dia nino ny mahazanak'Andriamanitra ny Jesosy satria hitany eo hoe ray aman-dreny ny Maria sy Josefa. Fa ateoriana rehefa nahita ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, nahita ny fahaganganana taony, nahita ny fankifiriana azo azy, nahita ny fandresen'ny fahafatesana dia resy lahatra ity zandrin'i Jesosy ity fa tena zanak'Andriamanitra Jesosy. Dia izy zany amin'ity mofinaina tepetana antsika ity dia mampianatra antsika lafin-javatra mikasika ny hoe ny finoana marina na ny finoana mahitsy, ny finoana tena izy, ny finoana izay tsisy kianina. Ary dia ny finoana ataontsika hoe marina sy ny tokony finoana tena izy. Tarafina amin'ity Jakoba toko faha-efatra ity dia ahitana lafin-javatra roa. Ny voalohany dia izao, ny finoana tena izy dia tsy mahatonga ny olona firahafirehariana na fizahozahoana fa mahatonga ny olona mifandray amin'ny mpiara-belona aminy. Ny finoana mantsy dia fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny finoana araka ny fantsika dia fifandraisantsika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana izy sika no mifandray amin'Andriamanitra. Tsy amin'ny alalana objet na amin'ny alalana zavatra, tsy amin'ny alalana zavatra hita maso na amin'ny alalana edifisy na trano no ifandraisantsika amin'Andriamanitra. Fitaovana daholo ihany ireny na dia tena zava-dehibe aza. Fa ny ifandraisantsika amin'Andriamanitra dia izao ny finoana ihany. Sola fide. Amin'ny alalan'ny finoantsika no mifandray amin'Andriamanitra. Io finoana nefa dia izao mety rehefa hiainana, rehefa ampiarina dia manjary toetra ifandraisana amin'ny mpiara-belona. Ary zay finoana ifandraisana amin'ny mpiara-belona zay no ambaran'i Jakoba eto hoe tsy tokony hananantsika toetra mitsara ny hafa. Ny mino zany dia izao tsy mpitsara. Ny mino dia tsy mpitsara. Fa inona ny mino? Ny mino dia mpanompony rahalahy. Ny mino dia izao mpanadio ny namany. Tsaroantsika tsara ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Jaona toko faha-12 fahatelo ambin'ny folo lava dia lava ilay andininy. Fononasan'ny tongotry ny mpianatra izy manao hoe fianarana nomeko anareo mba hanatanterahina toy izao koa. Zany hoe Jesosy dia nitaona antsika hifanasa tongotra. Ny hevitr'ilay mifanasa tongotra dia izao mifanadio, tsy mifandoto fa mifanadio. Manala ny loton'ny namanao anatin'ny fanetretena ianao.
tsy manala ny lotony namanao anatin'ny freariana satria rehefa mitsara anao de zao mety ho manitsy azy saingy manitsy azy ao anatin'ny freariana toy ny any ambaninao ny namanao raha tsarainao izy raha manitsy azy ianao ka amin'ny alalan'ny fitsarana no antsinao azy de zao toy ny any ambaninao izy toy ny tsindrinao izy fa ny hoe manasa ny tongotry ny namana de zao enao mandady amin'ny tany ary manadio azy zay le tenin'ny Jesosy hoe mifanasa tongotra ozy amina hoe ny mino ary de izao tsy mifandoto tsy mifanaratsy ho Jakobeto mifanaratsy de izao mifanaraparaka njo mantsy olombelona amin'ny baiboly dia efa nanota tsisy olombelona naray ara tsy nanota tsisy olombelona naray ara ka tsy ahitana ota ho Paoly Romanina 7 samy efa nania avokoa izy rehetra ary satria naniny olombelona de zao miova ny fijerin'ny olombelona fokatry ny fahotana fa izao koa ny fahotana de nandoto ny olombelona ka rehefa niditra tao anatin'ny olombelona ny fahotana de zao manjary entin'ny olona fiainany isan'andro eny ny fahotana de hitanao eny zany ny fahalemeny hitanao eny ny mahampanota azy tsy Andriamanitra ihany ny mahita ny mahampanota antsika mazava ho azy fa ny mpiarabelona amintsika koa de mety mahita ny mahampanota antsika satria mpanota isika dia mahita koa ny fahotany ny namantsika indrindra vao mainka hamafisin'ilay ratsy ny fahotan'ny namantsika ataony hitany mivandravandra eo anoloantsika ataony tsapatsika mihitsy aza indraindray ary dia lay hoe mifanaratsy de izao lay fanehoana fanitarana lay fampisehoana lay fitanisana lay fahotan'ny namanao lay tsy mety eo amin'ny namanao satria tsy misy olombelona tanteraka fa samy manana zay mety ho fahalemeny olona samy mety ho menjera am'izay mety enjerany eny ny olona mahampanota azy fa izao ny mpanompon'Andriamanitra sy ny mpino izao tsy mampiasa ireny mba hoentina handetena hoentina hankivy hoentina hanliana ny mpiarabelona aminy no hoe mitsara zany zay ambaran'ny Jakoba de izao manao hoe aza mihevitra ny tenanao ho tsara noho ny namanao ianao ary aza mihevitra ny tenany namanao ho ratsy noho ianao fa samy mpanota isika ny dikany hoe samy mpanota isika de tsy hoe sanatriany vava ianao tsy hoe tsy afaka manavaka azo atao tsara ny manavaka ny tsara sy ny ratsy fa tsy mitsara mazava ny tenin'ny Paoly amin'ny tatasoan'ny Tesaloniana 5 fataro ny zavatra rehetra fataro ny tsara sy ny ratsy fa tsy voatery tsara mety ho sarotra amitsika miaina an'izany hoe ahoana moa zany no hitsarako ny tsy hitsarako nefa hanavaka ny tsara sy ny ratsy ny olombelona hatrany am-boalohany hatramin'ny fahazazana de efa nitezaina hitsara iainantsika isan'andro ny fitsarana iza ny tsara iza ny akanjo tsara iza ny sakafo tsara ty ratsy ty madio ty tsy madio ty mendrika ty tsy mendrika ty sy ny sisa rehetra zavatra iainantsika isan'andro lay fitsarana fa iny tsy tena fitsarana fa fanavahana eo ny mahasamihafa ny hoe manavaka ny tsara sy ny ratsy amin'ny sakafo na amin'ny akanjo na amin'ny zavatra hitanao andavanandro fa ny fitsarana kosa de zao fieritreretanao ny namanao ho diso ho tsy mendrika ho ratsy no ianao ary dia indraindray de zao ho Jakobeto manao hoe ndraindray de mifanaratsy mihitsy isika mifanaratsy zany hoe mifanaratsy lasa samy manao zany hoe nao ratsy no za inona koa iny ve de tsara iny de zao ny toetrany iny de zao ny fiainany iny de zao ny nataony de mifanaratsy ary dia iza moa no mahazo aina am'izany lay ratsy satria ny olona mifanaratsy de zao manome toerana an'lay ratsy ny fifanaratsiana dia zavatra ampositriny lay ratsy ataotsika de hoy Jakoba mitandrina tsara ary fa ny mpino de tsy mifanaratsy tsy hoe satria tsisy ratsy ao aminy fa tsy mifanaratsy izy satria tsara izy eo anatren'Andriamanitra satria no amarinina no amasinina no diovony rany Kristy de zao tsy tsika tsy ny fahalemetsika tsony no hitany tompo fa zao ny zanany maty tao amin'ny azy fijaliana ny soloantsika ko efa no amarinina ianareo Paoly amin'ny Romanina 7 efa no amasinina ianareo ka nahoana ianareo no mifanaratsy
ny tompo aza nandefitra tamin'ny faratsiany namanao, ny tompo aza nandefitra tamin'ny faratsitsika ka nanadio atsika fatsiny apangatsika. Ko maninona isika ny apangany namatsika, maninona isika no itsikera hitanisany fahotany, hitanisany sy fahatanterahany. De hoy Jakoba eto manao hoe tandremara aza mifanaratsy, ary aza mitsara koa ny rahalahinao, aza mitsara ny rahalahinao. Iray ihany ny mpitsara, de lay mpaharitra tontolo zao lay mpamonjy. Ny mitsara de tsika teo manao hoe lay fanameloana, lay fanameloana, lay faniliana, lay fitanisana hoe izy de ratsy, izy de meloka, izy de tsara, izy de tsy mendrika. Ny mpanompoandriamanitra avako malala de zao manoloana ny mpiarabelona aminy de tsika manao hoe tsika tsy mifanaratsy fa mifanadio. Iny andikany hoe mifanadio mifamela heloka, iny andikany hoe mifanadio tsy minia mijery ny fahalemen'ny hafa aza. Hoy Paoly amin'ny Korintiana manao hoe raha mahafantatra zavatra be deaibe eo amin'ny fiainanareo nke zahay, mahafantatra zavatra be deaibe ny momba anao angeary Korinto e, mahafantatra zava-dehibe momba ny fiainanao manokana angeary Korinto e. Fa izao minitsy nijery an'izany a, fa Jesosy Kristy tombo voaomby to mihazo fijaliana, zay nijereko aminao. Zany hoe Jesosy Kristy tombo voaomby mihazo fijaliana de voaombo teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, fa eo amitsika koa izy. Hoy Paoly amin'ny Galatiana manao hoe mitondra ny mariky ny fahafatesan'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, de eo amitsika zany Jesosy. De zao hoy Paoly manao hoe tsy ny toetranao nijereko aminao, tsy ny fiainanao nijereko aminao, fa izao Jesosy Kristy tombo voaomby tamin'ny hazo fijaliana maty ho anao, namela ny heloka. Re afaka fianaranao atsika zany, tsy mifanaratsy, fa fianarana atsika koa ny hoe tsy mitsara, tsy miezakazaka anameloka, tsy miezakazaka animba, tsy miezakazaka anilika, fa miezakazaka apitraka, miezakazaka ampahery. Paoly amin'ny Galatia, amin'ny Korintiana, Galatiana averimberiny reo mba mifampahery ianareo e, mifamela heloka ianareo e. Maninona ny tsy mifampahery ianareo, maninona ny tsy mifanohana ianareo, maninona ny tsy mifanampy ianareo. Raha misy ravaka malala fivavahana izay miavaka eto ambonin'ny tany a, de ny fivavahana kristianina amin'ny lafiny hoe fifandraisana amin'ny mpiarabelona. Tsy misy fivavahana miresaka loatra tahaka ny hoe tiavo ny fahavalonareo, misoran'izay manenjika anareo. Tsy misy fivavahana ampianaranao manao hoe raha misy maka ny akanjonao de omeo azy, raha misy miaraka ny takolako avy eo omeo azy koa ny ankavanana. Tsy misy an'izany. Ny vavahana maro de zao maso vavahan'ny maro eto ambonin'ny tany, ny silamo, ny judaisme sy ny hafa reo de zao raha misy mamely ny takolako avy de omeo azy, tonga de asio koa ny azy ny ankavia, na hoe maso no maso, nify solo nify. Zany hoe ny fivavahana kristiana de fivavahan'ny olona zay mitona antsika zay hanam-pandeferana, fivavahan'ny fitiavana, fivavahana zay mitona ny olona tsy hifampitsara, mitona ny olona tsy eritreritra ny namany ho ratsy mandrakariva noho izy, fivavahana zay mitona ny olona hitraka sy hampahery, hifampahery, fa tsy hoe manao ny hafa ho melohina mandrakariva. Zara tsapantsika mantsy amandavanandro de zao eny anivon'ny fiarahamonina eny de zao mifanimba ny olona, mifanaratsy ny olona. Adrandray raha samy kristianina, adrandray ny fivavahana zay tsy fivavahana mivohy ny fitiavana, fivavahana mety ho vavahan'ny fanompontsampo ohatra, mety vavahan'ny eny amin'ny doanina, fivavahana eny amin'ny ndraindray renindray raha ny to mahay mifandevitra, irenindray to mahay mihavana, renindray to mahay renindray to mahay mifanaja, noho ny samy kristianina mamperitreritra mihitsy. To ny olona tsy kristiana ndray sanadriny vava, ny to hitantsika mifanohana, to hitantsika mifanampy, to hitantsika mifampahery, fa ny samy kristiana totra mifanimba, totra mifanaratsy, totra ny mifanameloka, totra ny sy ny sisa rehetra hitantsika ny nivon'ny fiarahamonina zany. Afarany Jakoba fa ny tena mpino de zao tsy mitsara izy, tsy mitsara izy fa maninona? Mampahery. Tsy mitsara izy fa maninona? Manitsy amin'ny alalan'ny fitiavana. Hoy Paoly amin'ny Galatia amin'ny arenonareo izy, aitsinareo izy, ampionareo amin'ny fitiavana izy. Afaka malala zava-dehibe amin'ny fivavahana kristianina ary, azay nataon'i Jesosy. Jesosy ngira tonga ety ambonin'ny tany, hoy izy eo amin'ny Galatiana manao hoe tsy tonga ny zanak'olona mba hitsara, fa tonga ny zanak'olona mba hamonjy izao tontolo zao. Azay ny tokony ho toe-panahy ny fiangonana, tokony toe-panahy ny mpino,
tonga eo anivon'ny fiarahamonina manitsy, tonga fa anivon'ny fiarahamonina mitaiza, tonga anivon'ny fiarahamonina manarina mafy amintsika zany satria tsika ndraindray te hitsara, ndraindray tsika teo ambony noho ny namantsika, ndraindray tsika te ho tsara noho ny namantsika, ndraindray tsika te ho mendrika noho ny namantsika. Dia izao zaratsika ndraindray hitatsika ny fahalemeny, zaratsika ndraindray fatatsika ny toetrany, zaratsika ndraindray fatatsika ny fahatsoany mba hahafahatsika mandavo sy mampenjera azy. Afaka malala Jakoba eto mampianatra hoe ny finoana marina dia izao tsy mitsara, finoana marina dia izao tsy manaratsy na mifanaratsy, mifanampy, mifanohana, mifampitotro amin'ny bavaka mihitsy ary. Fa ny faharoa zay ny finoana marina soan'ny Jakoba amin'ity toko 15 ity dia izao finoana tsy mielo ho lalana an'Andriamanitra, finoana tsy miaro ho lalana an'Andriamanitra. Izy manao hoe tandreminareo tsara be projet io, be fikasana io, manao hoe raha pitso zay dia hanao an'izao, raha pitso dia tia miprograma anay, raha pitso dia hanao any. Tsy hoy Jakoba fa zao aloha teneny raha sitrapon'ny tompo. Zany hoe ny finoana dia izao marina fa amin'ny alalan'ny finoana isika dia mahay ny zavatra rehetra. Inona mahay zavatra rehetra? Mahavita mahasongona ny tebiteby, mahavita misongona ny olana maro samihafa mety mahazo ny fiainantsika. Fa izao aza melo lalana an' Jesosy, avelao Jesosy eo alohanao. Zay le teny Jakoba eto manao hoe raha sitrapon'ny tompo. Finoana zay tsy mieritreritra manao hoe ny programako ny lehibe noho ny programan'Andriamanitra. Finoana tsy mieritreritra manao hoe za mahay noho Andriamanitra. Finoana tsy mieritreritra manao hoe ity Andriamanitra ny tsy maintsy ho tanteraka ao. Fa finoana mamela an'Andriamanitra hiasa melon'ny zavatra rehetra. Finoana mitarika anao fa tsy finoana tarehinao, finoana zay mampiasa anao fa tsy finoana ampiasainao. Marina aloha fa fitenitsika ny mampiasa finoana, fa ny finoana angeny mampiasa antsika. Ny finoana no maniraka atsika araka ny tenin'ny Paoly moa hoe ny fitiavan'i Kristy no manery anay. Ny finoana no manery atsika hiasa satria tsika tia an'Andriamanitra dia tereny finoana tsy maintsy manompo amin'ny mpifaliana. Afaka malala aza melo lalana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ny dikany hoe raha sitrapon'Andriamanitra dia izao ataoko izao, dia izao no heviny manao hoe raha ohatra ka mahasoa Andriamanitra, raha hitanao fa mety amiko Andriamanitra, raha hitanao fa mifanaraka amin'ny sitraponao, raha hitanao fa mahasoa ny hafako, dia izao ataovy ity. Zany hoe ny fanekentsika ho tarehin'Andriamanitra, ny fanekentsika ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahatokian'Andriamanitra ny lasa lohan'ilay zavatra ilaitsika. Andriamanitra ny zavatra ilaitsika ny lasa lohan'ny fitiavanamana. Ndraindray ilay zavatra ilaitsika ny tenentsika ho lasa lohan'ny tenin'Andriamanitra. Fa izao tsy zay no izy. Fa ny fitiavantsika ny namana sy ny fitiavantsika n'Andriamanitra ny tokony ho lasa lohan'ny zavatra ilaitsika, lasa lohan'ny materiel. Afaka malala ny finoana tena izy dia izao finoana manaiky ho tarehin'Andriamanitra, finoana miorina amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Ny tompony amenao fahazavan-tsaina ary ny tompony tanjana sy ampaherenao ary ananao finoana tena izy. Ny finoana tena izy dia finoana mandrisika anao hanao zava-dehibe ny mpiarabelona, hanao zava-dehibe ny fitiavana an'Andriamanitra, hanao zava-dehibe hoe tianao ny namanao, tianao Andriamanitra ary tianao ny manompo an'Andriamanitra. Ravakitsika solonao zay ny amin'ny zotra mampianatra anay ny finoana izay tadiavinao aminay, finoana manaja ny namanay. Pino manaja namana, pino tsy makezakazaka hitsara na ratsy, pino mametraka anao ho loha laharana amin'ny fiainana isan'andro, pino zay manao zava-dehibe ny teninao sy ny sitraponao. Tompo dia tahio ity tontolo andronay ity, tontolo andro ahitanay fifaliana, tontolo andro avokarany asanay. Vavaka izay tompo aniroavanay izay manana olana, ny fianakavianay, ny tokantrano manana olana, dia manam-pirenao tompo azy ireny. Manjaka tomponay dia atao fiasan'ny fitiavanao izay anaiza misy anay. Jereo zao tontolo izao miaina ao anatin'ny korotana sy ny tsy fandriam-pahalemana, manam-pirenao amin'izao tontolo izao. Aoka ianao hiasa mahery amin'ity zao tontolo izao, ny teninao hiparitaka eran'izao tontolo izao, ny filazantsaranao ho rera-tany satria Andriamanitra mpamonjy ianao mba hahatonga ny olombelona rehetra ino sy atoky fa ao aminao Andriamanitra amin'ny Jesosy Kristy Tompo ao ihany ny fiainana.
ka ialan'ny herisetra ny fifamonoana ny fifankahalana ny fifampitsarana tsy hanjaka na amin'ny isam-batan'olona na amin'ny isam-pianakaviana na koa aza amin'ny isam-pirenena. De mivavak'izay Jesoa ataovy tianao mihoatra ny zavatra rehetra, sasao amin'ny ranao mba ho madio, tsy malaky tsara, tsy malaky anameloka, tsy malaky elo lalànanao fa hanaiko tarehinao ary ho tiany namanay tahaka ny tenanay. Tsaotra Jesoa. Amen.